Salama daholo androany isika de ndao indray raha ho resantsika inona indray ny zavatra nandalo tato anatin'ity herinandro ity ny eo amin'ny mpanakanto Black Nadia izay hitantsika fa manao concert any Comoro any moa izy tamin'ity herinandro ity raha araky ny nambarany tao anatin'ny pejiny hatrany ary mirimiran-dava moa izy tao anatiny izay diany any Comoro izay fa ny mahagaga ny be sy ny maro anefa dia nahita any Black Nadia izay nanao video testra mafy dia mafy tao anatin'izay video izay indrindra amin'ireo olona izay mitsikera azy etseroa amin'ireny zavatra nandalo sy ny fianatokantranony ireny ka upavararaka moa no sitrin'izay tao anatin'izay video izay nataony izay ka ny pitsipisony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny zavatra rehetra izay alefanay eto moatakoata gasy tsy ampiandela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary efa ela ihany isika izay no nahafantatra sy nahita an'izany hoe mpanakanto Black Nadia izany ary raha nafantarantsika an'izany mpanakanto Black Nadia izany dia mpanakanto manga feo mahay mihira ary mivoy ny gadina tropikaly isan-karazany ary miavaka izy rehefa mamoaka ny hira gadina slow izay satria tena voafehiny tanteraka raha izany hira slow izany proof fa miavaka izy ao anatin'izay gadina slow izay dia namoaka aniny hira ny vaovao iny izy izay nampitondray ny lohateny hoe anjara iny dia tena tsara dia tsara moa iny hira iny sarotra ny mandainga ary tsy vitsy ny mpankafy an'izany hira izay vonavoakan'ny Black Nadia izany satria tao anatin'ny fepotona fohy monja dia efa nahanika any amina 1 million de vues sahady ny azony izany hira slow izay navoakan'ny Black Nadia voatsela izany ka izay ny proof manambara fa tena miavaka ny tenany ao anatin'ny izay gadona slow izay nohon' izay vokatra tsara azony mpanakanto Black Nadia izay moa dia ny raha nahita fa nanao fisaorana anivoaka rehetra izay mpankafy azy ny tenany eny na ireo tsy mpankafy azy aza fa nisaorany avokoa tao anatiny izay fa zao ny vokatra tsara noho ny famoahany hira vaovao izay na dia teo aza moa izay vokatra tsara tao anatiny hira izay vonavoakany izay dia maro ireo zay olona nanakina azy mafy dia mafy milaza amin'ilay hoe manararaotra zavatra tsy manjary no akanalaza etseroa hatramin'ny zavatra ratsy aza dia anaovana buzz hoy ireo olona sasany satria hitantsika tsara iny Black Nadia izay ny kokoko ny tomany tao anaty pejiny iny amin'ny filazany fa ny sarabady izy nefa rehefa aveo toa izy ndray no miteny fa tsy nisy nisaraka zany teo fa resaka buzz fotsiny ireny angambany hoy ireo olona izay mpanaraka an'izany Black Nadia izany ka teo natezitra an'ireo olona marobe tao anaty mazotritsirasira Facebook tao satria amin'izao fotoana izao mantsy dia lasa ao anaty Facebook ao ny tribunalin'ny vahoaka malagasy dia ao zany no ifampitsarana etseroa amin'izao fotoana izao eny manafitoana ihany mantsy raha toa ka tsy nisy akory ilay fisarahana izay efa nahitana azy ny gogogo ny tomany tao anaty mazotritsirasira Facebook izay satria lasa taitra daholy ny rehetra ary lasa milalao sentimentan'olona angambany ny filazana azy raha toa ka tena tsy misy izay fisarahana izay maro dia maro araka izany ny fanakianana izay nahazo ny mpanakanto Black Nadia no izay trangan-javatra izay niseho tato ato izay na dia teo aza izay fankafizan'olona be sy ny maro amin'izay hira izay vonavoakany izay tsy tokony hanometsiny ny mpankafy ny Black Nadia ngamba ny Black Nadia raha vantany voatezitra ireo sasany satria ny zavatra izay nataony tao anatin'ny pejiny aloha dia sarotra ny mandainga fa tena nanafitohana ary nanaitra ny be sy ny maro ihany raha vantany vao nahita azy ny gogogo ny tomany nefa rehefa aveo raha toa ka tena tsy misy akory izay fisarahana izay ka maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe tsy maintsy manao buzz foana ve izany vao afaka malaza ny mpanakanto anankiray dia tsy misy lalan-kafa ankoatran'ny buzz ve izany no hita fa ahatongavana amin'izay laza izay hoy ireo izay mpanaraka vaovao ao atambatsiratsirasira Facebook ao amin'izao fotoana izao satria mantsy efa tena lasa tafiditra ao anatin'ny fiainany ireo artista sasasasany mihitsy
izay fanaovana buzz et tsiro izay amin'izao ankehitriny izao. Tezitra noho izay rehetra izay mpanakanto Black Nadia satria maro dia maro ny fanakianana izay nahazo azy zay araka ny voalaza teo aloha izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany izy tamin'ity faraparan'ny herinandro ity raha nanao video en direct tao anaty pejiny tao izay nahitana any Black Nadia nandefa hafatra mavaivay ho an'ireo rehetra izay mpitsikera azy sy ireo rehetra izay niteny mafy azy nandritra izay olana rehetra izay nandalo teo zay sy nandritra izay fahitana any video nitomany eo ihany koa izay famohany hira vaovao izay eny mahazo tezitra ry Black Nadia satria io moa olombelona dia tsy ahazaka an'izay tsikera lava isan-karazany zay fa afaka mamoaka ny atezeranao ianao fa kosa ny tena nanaitra ny besiny maro raha vantany vao nahita anao izay mpanakanto azo lazaina fa sangany no sady modely ary ihany koa reny mpianakaviana no nanompa vararaka tao anatiny ilay video izay nataonao ka indrindra no tena nanaitra ny besiny maro satria maro ny tsy nanampo an'izay fa havitanao an'izay video izay namoaka ny atezeranao ao anatiny izay opa sy ny isan-karazany izay. Raha toa ka ny video mampifendrofendro sy mampahonena no matetika ataonao en direct izay ary eo ihany koa ny video izay manosika an'ireo tanora zandry mba hilofo sy hiezaka mafy amin'ny tanjona sy ezaka izay efa nataona hatramin'izay dia somary diso fanantenana ihany izy ireo raha vantany vao nahita an'izay videonao namoaka na tezeranao tao anatin'ny pejinao izay amin'ny maha-mpanakanto anao mantsy dia ny mpanakanto izany dia natao modely sy fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina ary ny mpanakanto ihany koa no natao hananatra ny eo anivon'ny fiarahamonina izay indrindra fa ireo mpanakanto izay mamoaka anirony hira fanentanana isan-karazany amin'ny mpiarabelona sy ho fitaratra ary ihany koa mampita hafatra eo anivon'ny fiarahamonina izay ka tsy tokony nataonao ihany izay famoahana ny hatezeranao ho hitampoko ho hitampirenena izay eny na dia olombelona azy ianao ary mitafy nofa mandra ka tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy zaka itseroa fa amin'ny maha-mpanakanto anao dia tokony notazominao tao anatinao samirery tao ilay hatezeranao tamin'iny video izay navoakanao iny fa lasa hafahafa ihany ny fijerin'ireo mpankafy raha vantany vao nahita an'izay videonao izay manompa etsero izay satria misy moa ny olon-dehibe ary misy ihany koa ny tanora eo ihany koa ny ankizy kely izay mpankafy ka manaraka anao antambazotra-tserasera amin'izao fotoana izao ka ireny rehetra ireny ve izany dia natao hahita an'iny videonao izay maneho ny atezeranao iny avokoa izay sy zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any am'sesy tonga watawatagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa